Tsy nahomby ny fampiakarana ny tahan'ny toe-karena tamin'ny taona 2024 ny praiministra lehiben'ny governemanta. Na eo azy zany dia voafehy kosa ny vidim-piaianana indrindra ny mampikaikaiky ny mponina toy ny vidim-bary efa anisan'ny fepetra andraisan'ny fitondram-panjakana manoloana izay. Ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena, ny fahizahantany, ny afakaba ary ny fanotrena trano no sehatra nahazo aina nandritra ny taona 2024 araka ny tatitra nataon'ny praiministra. Tsy tratra kosa nefa ny tanjony 4,5 amin'ny fitombon'ny tahan'ny toe-karena ny taona 2024. Nijanona eo amin'ny 4,2 ny fiakaran'ny karena malagasy, ny fisian'ny rivo-doza, ny fielan-danja, ny ariary ary ny fahakelezan'ny vola azo avy amin'ny mpamatsy vola no antony voalazan'ny praiministra tsy nahatratrarana ny taha 4,5. Ny azo ambara zany tamin'ny taona iny zany ny taux de croissance sika dia teo amin'ny 4,2 teo zany ary ny tena hery nanosika atsika nahazona an'izany taux de croissance zay mazava loatra dia teo ny resaka fambolena aloha. Misy fotoana iresahako mahakasika an'izay rehefa avy eo nisy ny ezaka nataon'ny governemanta tamin'ny fanomanjanina ireny fotodrafitrasa toy ny barrage ireny, ny fanomezana masomboly izay natsaraina, ny fanomezana ireny fitaovana maro isan-karazany. Momba ny vary dia nambaran'ny praiministra fa mahatratra 7,403 sy 3 tapitrisa taona isa-taona ny filana arabaritsika ary tokony eo anelanelany 10,700 ariary hatramin'ny 7,700 no vidim-bary ary fanararaotana ny ambonin'izay. Eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia 8,740 kilometatra no lalana namboarina tao anatin'ny taona 2024. Ezaka notaterahan'ny fanjakana ihany koa tamin'ny taona 2024 ny fanefana ny fanampiana ny commune. Zao tao plasitoko vavy zany ny fandoavana ireo vola ny commune 620 ny teniniko teo zany io zany misy raika amby efapolo ny commune tamin'ny mbola misy eo amin'ny 9,500 millions d'ariary zany vola tokony omena azy zao ny isany zany dia tsy maintsy azo an'izay zany ary efa voaefa avokoa ny karaman'ny sefokotany ho an'ny taona 2024 araka ny fanazavana nentin'ny praiministra. Teo amin'ny lafiny sosialy nilaza ny praiministra fa betsaka ny ezaka vita ho an'ny fampianarana. 9,9 sy 4 tapitrisa ny kit no zaraina tamin'ny mpianatra ary mpampianatra iray alina no niraisina mpiasam-panjakana. Ezaka betsaka no vita amin'ny fametrahana fanjakana tsara tantana hoy ny praiministra. Anisan'izany ny ady amin'ny kolikoly, anisan'izany ny fametrahana ny lalàna metrahana ny pôle anti-corruption ary ny rafitra miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny sampandraram-panjakana samihafa.